aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahaenina amby roapolo amin'ny Trinité anio. Ny tenin'Andriamanitra voalahady tovakina araka ny perikopy fanekena taloha boky Isaia mpaminany. Isaia 4:20 raisina manomboka amin'ny 5 tsy izao va ny fifadiany izay ankasitrahana dia ny amany famatoran'ny faharatsiana sy anaboraka ny fehizioka sy andefany ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioka rehetra. Moatsy ny izarany mofonao any nona va sy ny ampiatrany oro-manjenjeny ary mba anafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy olombelona amin'ny namanao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao loha lalanao ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehova amany. Eny, anandratra ny feonao ianao ary izy ianao hoe indy aho. Raha esorinao tsy ho eo aminao ny zioka sy ny fanondroan'ny fanomby sy ny fitenena ratsy ary afonao any nona izay hanina tianao ka mahavoky ny olo ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aitsipitinao tahaka ny hita tao vovonana. Ary Jehova hitari-dalananao mandrakariva sady avoko ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina azy sy ampatanjaka ny taoranao. Dia ho tahaka ny savoton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mipiritra. Ary izay taranakao no anangana ny faravan'ela ary ny naorinatry ny fon'ny vahagola no amboarinao. Ary ianao dia atao hoe mpamboatra angavo famelon-dalana nenana amin'ny tany. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao taratasy voalohany soratan'ny apôstôly Paolo ho an'i Timoty. Timoty voalohany 5 raisina manomboka amin'ny 1. Ary avy amin'izany no anankinana ny toriteny. Aza mamely mafy loatra ny androm-panahy fa na toy ny ray izy, ny tanora fanahy toy ny rahalahy, ny vehivavy androm-panahy toy ny reny, ny tanora fanahy toy ny anabavy amin'ny fahadiovana rehetra. Omeo voninahitra ny mpitondra-tena izay efa mpitondra-tena tokoa. Fa raha misy mpitondra-tena manana zanaka na zafa, aoka ireo hianatra aloha aneo izay toem-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny ao an-tranony ka hamalisoa ny ray ny aman-dreniny. Fa izany no ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izay efa mpitondra-tena tokoa ka ireriteny dia efa manantena an'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fangatahana sy ny fivavahana andro aman'alina.
fa izay vehivavy manaram-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelona. Ary izany zavatra izany no andidio mba tsy hananatsiny, fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino azy. Ho faranana ao amin'ny filazan-tsaramasina araka ny Lioka. Lioka toko faha-efatra ambin'ny folo, raisina manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aroy Jesosy tamin'ny ilay nanasa azy kosa. Raha manasa olona misakafo atoandro na ny sakafo hariva ianao, dia aza ny sakaizanao, na ny rahalahinao, na ny havanao, na ny namanao manan-karena no asainao. Fandrao anasanao kosa ireo ka dia ho voavaliny ianao. Fa raha manao fanasany ianao, dia asao ny malahelo, ny kilemainy, ny mandringy, ny jamba. Dia ho sambatra ianao, satria tsy mba manan-kavaly ireo, fa ho valiny kosa ianao amin'ny fitsanganany marina. Masina ny tenin'ny Tompo. Misaotranao zahay Andriamanitro, satria nomenao fotoana amakiana sy hainoana ny teninao indray. Da io mba ho tena asa ankohona anao tokoa izay ataonay ao amin'ny ankohonanay, ka mba hankasitrahanao zahay. Ary ny mpanomponao izay hitondra sy hiaino ny teninao dia rakofo ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany favaka izany Andriamanitro. Amen.